Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Nivava. La fajina arapasalaman, tsara kaltao, azon pisena amnandrich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano nivavo. Nandritra ny fiaonam-ben'ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna ao anatin'ny faritra analanjorofo no nanamafisana ireo fa natao ankulabao ireo lobofidy eny fotony indrindra fa eo anivon'ny faritra analanjorofo ity ny aiky avokoa ireo ben'ny tanàna fa nataony mpitondra fanjakana ho fitaovana fotsiny ihany izy ireo nakana vato tamin'ny alalan'ny fifidianana ka lasa adino izy ireo rehefa tonga amin'ny fitondrana ny filoam-pirenena. Miaina ao anatin'ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina ao anatin'ny faritra Melabe indrindra fa ny distrika ny Belo-sur-Tsurbiana amin'ny fotoana izao. Nanomboka ny faha 13 oktobra lasa teo ny sesiny fanafina amin'ny tapedina nataon'ireo andian-dalo tamin'ity faritra ity. Voaroba ny fananana misy ihany koa ny fahaizanain'olona maro hoy ny fikambanana Azomanga avy any Antoerana. Maresaka iraisam-pirenena tsy azo atao ny mivarotra zava-pisotro misy alcool mandritra ny stade izay hanatanterahana ny fiadinan'ny tompon-daka manderan-tany ho an'ny baolina kitra na ny mondial taona 2024 izay nanomboka tamin'ity androany ity ao Qatar. Io no fanampan-kevitra farany no raisiny mpitondra ao Qatar firenena izay isan'ny mampiatrano ity mondial amin'ity taona 2024 ity. Andinindinireo avy hatrany ary arahanao afaka fotoana fohy. Mandolitra ny araba topo klasy topo avy amin'ity aliny alady roapolo ny volana novambra taona 2024 ity toga sonreto anivony fotoana ny fampalalamba avao amin'ity alina ity ary asaiko ampanazarana topo klasy topo vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny fampalalamba avao dia avy amin'ny faritra Analanjorofo avy hatrany. Nadritra ny fiaonam-ben'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zay ao anatin'ny faritra Analanjorofo no nanamafisany ireo fa latao ankilabao izy ireo indrindra fa ny olom-boafidy eny fotony eto anivon'ny faritra. Ny aiky avokoa ny rehetra fa dia nataon'ny mpitondra fanjakana ho fitaovana fotsiny izy ireo nakana vato ampandrosoana ary tondrana amin'ny firenena ka anaovan'izy ireo antsoavo ny amin'ny tokony ijerevana akaiky ny mahakasika ireo olom-boafidy eny fotony ireo. Nandritra ny 5 andro no nanatanterana ny fiaonam-ben'ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna ao anatin'ny faritra Analanjorofo izay notontosaina mba hanamafisana ny firaisan-kina sy ny fahaiza-manao indrindra fa ny lafy ny fampandrosoana miainga avy ny ifotony. Nandritra izany no nivoaka tamin'ny fanginan'ireo ben'ny tanàna ka nampiseho ampahabe maso fa tsy misy miraharaha ny vondrom-bahoaka sy njara-pahefahana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Mahatsiaro tena ho latsaka anjorom-bala ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna izay olom-boafidy voalohany any amin'ny faritra Analanjorofo eny. Ambarana eto rentany rendanitra ny ben'ny tanàna tompoko tsy zaza fo tompona andraikitra iniany mety vitanany manipule mera fo maregny tsy vitanany tsony io ke eto zay fagnataregna napetraka anazy zay toko tsapan'le olo zay niarany asa taminay tsy natao ho fitaovagna hangalagna sezy ny ben'ny tanàna omezi tagna ny ben'ny tanàna aza zahavagna amin'ny hoe izimpiko sambodinay mbola agnandila asy agnandila izy matonga izy to tsy ela koa toko edivagna tanàna hafa raha to fo ny raha ambaranay fogna saigny mitovy fampandrosoagna zay imbonagna aloha atsika jiaby amiazo lanja ny ben'ny tanàna aloha hiara hiasa fa tsy vaholagna tompoko zay fagnilikiliagna sy ny fagnambaniagna zay ben'ny tanàna zay. Isan'ny nivotra nandritra ty fiaonabe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ao anatin'ny faritra Analanjorofo izay notanterahana tany Soanarany Vongo ity ny fenkevitra navoaka ny ben'ny tanàna avy ao Ambaroantsitra iny ity farany izay filoha amin'ny fikambanana ny ben'ny tanàna ao anatin'ny faritra Analanjorofo. Mahatsiaro teo ny latsaka ankilabao raka izany ireo ben'ny tanàna
Cameron Antsoavo ny amin'ny tokony hijerevana akaiky ny vendrim-bahoaka hitsinjaram-pahefana eny fotony. Eritaona tsy taperan'ny fotoam-piasan'ny hitondran'ny filoha Andry Rajoelina vao manao ny fandravonana ny hevitra natao mandritra ny atrikasa tao anatin'ireo faritra 20 hambola ny drafi-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fotoana izay ataontsika hoe verimaina satria efa tapitra ny fotoana izay hitondrana vao miroso makana amin'izany hoe fakan-kevitra entina ampandrosoana eny fotony izay. Ho fametrahana ny drafi-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana nisy ny atrikasa izay natao tamin'ireo faritra 30 raha ny nambarana ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay atao ifameno amin'ny lalàna mahakasika ny politika ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Eritaona tsy farana ny fitondrana ankehitriny avao ny roso amin'ny fanaovana ny drafi-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana ny tompon'andraikitra. Amin'izao fotoana izao ma zany dia efa vita ny atrikasan'ny izay nataontsika manerana ny faritra 30 dia atsoatsy dia hiditra antsika ny atrikasa nasionaly andeha andravonana ireo hevitra sy sosokevitra izay azo tany amin'ny faritra 30 dia aorianan'izay zany hoanana antsika drafi-pirenena plan national no fametrahana amin'ity fitsinjaram-pahefana miabo eto Madagasikara ity zany dia ny fametrahana mazava ny fitsinjaram-pahefana ihany no ahafahana mametraka ny fampandrosoana eny fotony. Any amin'ny faritra izay hatrany isany nandritra ny mpanarabavao ihany koa tamin'ity androany ity ny zava-misy tany amin'ny renivohitry ny faritra Menabe tao Morondava izany marimarina kokoa ny fahitana ny fiara-panjakana izay miasa eo anivon'ny faritra Menabe izay nampiasaina nandritra ny fitsinana ilay mpifaninana iray manao dika mitovy ny filoham-pirenena ankehitriny ity farany izay nandray anjara tamin'ny fifaninana découverte nandritra ny fifaninana izay nokarakaray ny fahitalavitra tsy miankina teto Antananarivo renivohitra. Niteraka resabe teo anivon'ny tabotro serasera ity tranga ity ary manam-porofo fa gaboraraka ny fitanana ny fiara-panjakana ary ampiasaina amin'ny zavatra tsy tokony ampiasaina izany. Tsy hoe zava-misy izay adikany mpamakafaka raharam-pirenena fa fanarotam-pahefana sy fandikan-dalàna ihany koa. Olom-bofidy maro toy ny ben'ny tanàna sy ny sombavim-boaka ary olom-boatendry eo anivon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ihany koa no tazana nandritra fotoana ity androany ity saingy minia mandika lalàna ankitsy ranony fotsiny izy ireo ho an'ny ity androany ity tao Morondava tao. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray kosa azo tsaboana tsara ny areti-po ary efa misy ny mpitsabo sy ny fitaovana ahafahana mandratra izany eto Madagasikara. Raha ny fanadidinana natao dia zazavalo amin'ny arivo no tratrany tsy fahatomombanana na ny tsy fahasalaman'ny fo amin'izao fotoana izao. Ireo anisan'ny nisongadina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zo sy ny zaza. Manomboka any amboaka no hita ny tsy fahatomombanana na ny tsy fahasalaman'ny fon'ny zaza raha ny fanazavana ireo mpitsabo. Amin'izao zaza 7 amin'ny arivo no tratra ny tsy fahatomombanana na tsy fahasalaman'ny fo maneran-tany. Ho fanampiana ireo ray aman-dreny misy ny fitiliana maimaim-poana ny areti-po tamin'ny zaza nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny zaza izay natao teny amin'ny centre hospitalier Soavinandrina sy teny amin'ny Parvis Analakely. Ny fiarovam-pirenena moa dia miara-miasa amin'ny association la chaîne de l'espoir mikasika ny amin'ny problème ny resaka areti-pon'ny zaza zany dia izay no mahatonga ny andanana aty amin'ny Parvis amin'izao andro zao satria moa fiara-miasa efa ela no natao ny centre hospitalier de Soavinandrina amin'ny la chaîne de l'espoir zany hoe eo anivon'ny ministère ny fiarovam-pirenena dia izay no antony fisian'ny ny andanantsika aty androany. Miara-miasa na nijery zazakely zany teto izay zaza mety arary fo nanao dépistage zay zany natao eto androany. Efa misy ny tetikasa amin'ny fandidiana fo misokatra na ny opération à cœur ouvert ho tanterahana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Eo ampananganana ny toeram-pitsaboana mifanaraka amin'izany ireo tompon'andraikitra amin'izao. Nanomboka ny 14 Novambra 2024 no nanantanteraka afandidiana maimaim-poana ny fahasamponana eo amin'ny vava toy ny molotra sima sy ny vaky lanilany eo ihany koa ny fahasamponana amin'ny tongotra ary ny takatra vokatry ny fahamaizana izay iara-miasa amin'ny fikambanana Ish Foundation izay avy any Hong Kong ka ny teny amin'ny hôpitaly Soavinandrina no nanaovana izany. Telo volana mialohan'ny fotoana andalovan'izao eto zany
dia manao annonce zany zay manao afisy mapetapetaka ny service milaza hoe misy fandina maimaimpona ka ingavina mba hisohatra anarana zay voakasiky zay aretina zay de eo moa zany a misohatra anarana daholo ny olona alainay sary amena ny renseignement rehetra de aveo misy ataontsika hoe sivana zana anazy satria misy mbola zazakely mbola kely loatra saripady ny fandina afaka miandro io tsy hoe aretina mahafaty na tonga amin'le fotoana hoe amin'ny fitenana hoe urgence fa afaka miandry de miandry zay efa tafiditra ao anatin'le hoe azo fantenana dia horaisina fa naizana anaty zany dia voafetra ihany zany zahay amin'ny fifantenana marary satria nisan'le marary ny hodidina dia voafetra. Dina zany dia 20 ny aty amin'ny fahasaponana eo mivava ary 20 ny ao amin'ny fahasaponana amin'ny tanana azy tongotra zay zany totaliny mandritra n'io mission io. Fanampiana ireo olona sahirana no tanjona amin'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Tao anatin'ny 2 herinandro izay dia tsy mitsaha mitombo ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaritana Covid-19 teto Madagasikara karaka ny tatitra navoaka teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Arahantsika anatin'ity fanadina manaraka ity ny atotanisa sy ny antsipiriany zay. Tsy mitsaha mitombo ankehitriny ireo tranga vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany miisa 370 ireo tranga vaovao tamin'ireo 270 sy 700 nanaovana fitirina manerana ny nosy nanomboka ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Oktobra lasa teo. Miisa 3 ankilany ireo ao anatin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave. Raha ho an'ny fitsinjarana isam-paratra manoloana ireo tranga ireo ny eto anivon'ny faritra Analamanga no ahitana tranga betsaka indrindra izay amin'ny totaly 750 manaraka azy ao ny faritra Anosy izay manana tranga misy 220. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampalalamba vao tompo lasy tompo hafa dia isento fefetsika raha toy teto tokavaritra ireo terefa aveo indray ary. Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit Tsucha Malagas. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fana peseko fa France kola fuileko. Yutare, yumeva. Mura sadi efficace, monsieur Moustika Tita Trasi. Casa mia lam. Maniche. Si mane pucho. Madini jusqu'à Marenjeng. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85.
020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telomroapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no ianantsika amin'ny 13 Love chocolate. Taverina tonivy fampalalambavao tsika tompoko lasy tompoko vavy dia tonivy fampalalambavao tapany faharoa izay afaka anaovana savony fanasana tarehy ny aferinomby manazava hoditra sy manala ireo pentipentana ny tasy amin'ny tarehy ireo raha ny fanazavany ireo pikaroka. Voka-pikaroana izay nataon'ireo mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo eny anivon'ny universitény Antananarivo no natana ity voka-pikaroana ity. Manatsara ny hoditavana ny ranona aferinomby. Azo ataony manao savony fanasana tarehy vita amin'ny ranona aferinomby na ny huile de bœuf, menaka vita amin'ny zava-maniry, huile essentielle, eau florale, ireo no anisan'ny akora fangaro amin'ny ranona aferinomby ho amin'ny fanambarana savony. Le izy aloha vokatsoa entiny PDB dia mbola eo ampandalinana ny PDB vokatsoa entiny izay fa ny tena efa hitanay zao dia izy manazava hoditra éclaircissant dia manala ihany koa izy ny tasy amin'ny hoditra dia misy fotoana le misy aretina reny amin'ny hoditra ny vatana dia efa nanandramanay nampiasa le olona misy aretin-koditra dia afaka le izy efa be dia be ny olona ny andafy no mampiasa anazy fatao anatina fanaovana lessive, fanadiovana lamba dia izay no asan'le huile de bœuf manadio lamba sy manala ny tasy dia nandramanay hoe atao produit cosmétique indray le izy ve dia mitovy ihany ny effet-any dia mitovy ihany ny effet-an'le izy. Zava-baovao eto amintsika ny fampiasana ny ranona aferinomby ho amin'ny fikarakarana ny tarehy. Tsy nitsaha mitombo ireo mpanjifa ity savony ity hatramin'ny fotoana ny voany raha ny fanazavana. Nanomboka tamin'ny mois d'avril nanomboka ny varotra savony dia ny retour indray aloha hatreto positif foana. Efa misy client fidèle miverina dia misy koa ny zareo ihany le mampiasa ihany zany manao lasa bouche à oreille le izy. Zareo mampiasa ihany no miteny hoe tsara ity savony ity dia zareo ihany mikomandy hoe komandinao zao ny fianakavianay fa mety aminazy le izy. Le izy mora simba ohatran'le hoe hena masiso reny ihany satria anatina poche misy tavony iny le izy dia mora simba le izy dia tsy azo tehirizina amin'le izy en tant que hoe rano iny fa misy traitement any amin'ny labo izy misy traitement manaovana extraction dia tsy maintsy diovina le izy. Voka-pikaroana nataona andriambololona miora ny rifetra nandritra ny famitany fianarana teny amin'ny fakulté ny siansa no nahitany ireo vokatsoa azo avy amin'ny ranona aferinomby. Mandraraha amin'ny fanaovana savony vita amin'ny huile de bœuf izy ankehitriny. Ankoatran'ny savony azo anaovana fanampin-tsakafo na complément alimentaire ihany koa ny ranona aferinomby raha ny nazo ny anjara fifalian'indray ireo zokiola androany natra ny esika fampandizana izay nataon'ny Randrina Solo Théophile izay mpampandihy amin'ny alalan'ny disque vinyle. Ka ny mozika tao anatin'ny taona 1970 no nanafanana ny esika tamin'ity androany ity. Fanadina entiny Leonard Nefson.
tahaka izany ny hafanan'ny fety teny Manjakaray nandritra ny fampanjizana ireo zokiolona izay nototosana androany. Saika ny mozika ny taona 1970 avokoa no nampiasaina tamin'ity androany ity. Matsiaro miverina amin'ny fahatandroany indray ireo zokiolona amin'izao hetsika izao. Ka ohatran'izao mahafinaritra ka mahafinaritra ary tena ilaina mihitsy zavatra ohatran'izao satria le zokiolona zany tsy mahita fahafinaretana raha tsy ohatran'izao. Tanora moa zany dia le mihitatsika ireny daholo ny zavatra fahatsiarovana le tamin'ny fahatanarana taloha ary mamerina amin'izay eny zay fahatsiarovana tamin'ny fahatanarana talovana izay eny taloha misy tany hoe baza taloha tany Tamarinandrina Vatsy zay premier sahala amin'izany mbola mahafinaritra amin'ny fameloma maso amin'ny zavabetra amin'izao ary koa le mbola fakahitana amin'le hoe niarahana tamin'ny tanora taloha hoe mbola sisa velona mbola koa le fifandraisana orena. Tsy natokana ho an'ny zokiolona ihany ny lanonana tahaka izao fa eo ihany koa ireo tanora izay liana amin'ny gadona. Amin'izao fotoana aloha efa tafiditra ao anatin'ny ambiansa satria zao iarahantsika mahita ihany eny ny hira nalefantsika teo zao hira malaza amin'izao fotoana nefa efa hiran'jareo taloha dia navozin'jareo taloha dia eo moa ny ankizy tanora mahita hoe ay efa hira taloha ty navozina ty amin'izao moa efa tsy mifidy saranga ny taona tsoa zany ny hetsika ohatr'izao fa samy eo daholo na tanora na lehibe ahitana karazan-taona rehetrarehetra angambany maro satria betsaka zao no miantso fa matetika ary moa zao mandahy kely satria zao tsy araka li satria fanomanana an'le disika zany somary enjakenjana fa ny hetsika aloha dia betsaka fa misy hetsika anankiray ho karakaraiky moa zany dia amin'ny Saint Valentin zany tena anokana hetsika manokana ao anahy mihitsy. Raha tsy ivona mbola ireny disika vinyle taloha ireny no ampandihizana ireo zokiolona ireo. Ary efa nandritra ny 17 taona i Théophile no nanangona ireo disika ampiasainy sy ampandihizany ireo. Lafa ny tsy fandriam-pahalemana indray kosa miaina ao anatin'ny tahotra sy ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina ao anatin'ny faritra Menabe indrindra fa ao anatin'ny distrikany Belosurtsirnibina amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny faraika amin'ny 30 oktobra lasa teo tsy nitsaha mitombo ireo fanafiana amin'ny tampedina ataon'ireo dahalo ary faritra maro ihany koa no lasivitra amin'izany fianakaviana maro ihany koa no very fananana sy very vola aman-karena. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Menabe ao amin'ny distrikany Belosurtsirnibina tsy ankiato ny fanafian-dahalo tao amin'ny distrika ity sy atao anatin'ny enimbolana farany. Matahotra ny famonoana sy ireo tsindry maro ireo mponina any an-toerana ka tsy afaka mitantara ny zavatra misy raha ny fanazavana. Tsy mifidy ireo olon-dratsy ary tonga hatrany amin'ny famonoana ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana mihitsy. Ny zoma 11 novambra nisy fanafian-dahalo tao amin'ny fokotany atao hoe Lapitaly izay namonoana zandaro anankiray izay miasa ao zany hoe niditra ao amin'ny tanàna reo nivonoindreo mialoha io zandaro maty ilay zandaro dia nandroba entambaro son'olona ireo malaso dia lasa. Ny 12 novambra nisy fanafian-dahalo indroany sesy tao anatin'ny district Belosurtsirnibina any io. Maro ny vokatra ateraky ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrikany Belosurtsirnibina amin'izao raha ny fanazavana. Manoloan'le sécurité misy ao amin'ny district Belosurtsirnibina dia lasa manao fifindramonina ny vahoaka any amin'ny commune sy fokotany ambanivolo satria matahotra ny ainy dia lasa miakatra ao an-tapo-tanàna ao anatin'ny commune Belosurtsirnibina tapo-tanàna daholo ny akabetsahan'le olo. Vokany lasa tsy mamboly le olo, lasa mihena ny fambolena. Vokany lasa mitombo le halabotry eo tapo-tanàny Belosurtsirnibina. Vokany lasa tsisy raha manjary ny toe-karena ao anatin'ny distrikny Belosurtsirnibina. Tsy ampy ireo mpitandro ny filaminana sy ny fitaovam-piadiana any amin'ny faritra raha ny fanazavan'ireo mponina ao amin'ny distrikany Belosurtsirnibina antony tsy mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao. Ho an'ny pejiny maresaka iresaam-pirenena indray kosa no entsika amarana ny fotoana fampalalamba avao amin'ity ala ity tompoko lasy tompoko vavy. Tsy azo atao ny mivarotra ny zava-pisotro misy alkôly manodidina ireo stady. Anatanterahana ny fiadina ny tompon-daka amin'ny eran-tany ho an'ny baolina kitra ny mondial
roamboropolo sy rivo tanterahana ao Qatar manomboka amin'ity androany ity. Io no fanampahan-kevitra no raisiny mpitondra ao Qatar. Firenena izay isany mampiatrano ity mondial amin'ity taona roamboropolo sy rivo ity. Fanadina eo misariny France 24. Nilaza ny teo anivon'ny FIFA fa tsy hisy ny fivarotana zava-pisotro misy alkaola mandritra ny fiadiana ho tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra na ny mondial taona 2024 ao Qatar. Raha ireo toerana fivezivezen'ny daholo be no norarany mpitondra ao Qatar ny fivarotana zava-pisotro mahamamo teo aloha. Niova ny fanapahan-kevitra izy ireo ka hatramin'ny ao anaty stady sy ny manodidina rehetra no tsy azo amarotana zava-pisotro misy alkaola ihany koa. Misy amin'ireo mpankafy baolina kitra no nilaza ho diso fanantenana amin'ity fiovan-kevitra tampoka avy amin'ny mpitondra ao Qatar ity. Ho azy ireo tsy tokony hisy ny famerana indrindra ho an'ireo vahiny tonga avy lavitra hijery baolina kitra ao an-toerana. Efa fanaon'ny FIFA ho izy ireo ny mivarotra zava-pisotro misy alkaola rehefa misy ny lalao toy izao ka tsy tokony hiova izany. Anisan'ny matiantoka amin'ity fanapahan-kevitra ity ny Budweiser izay anisan'ny manana toeram-pivarotana malalaka indrindra manodidina ny stady. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko avy ny entoko mamarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitraka anao tany tokantrano anaraka ny fotoan'ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Asadino fa dia manomboka amin'ity datin'ny 20 ny volana novambra ity no ianoka ao anatin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra tsika na ny mondial roamboropolo sy arivo. Izy ny ekipa toananao samy makany azy manapitafa tompoko lasy tompoko avy. Atura pyramide miaraka amin'ny France Call. Vous a présenté Ny Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.